Miarabantsika rehetra sady manonona foana ny fiadanana amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Miariary ny asa nofo ny bokin'ny Galatiana. Dia tany saina eo daholo hoe fitsangajagana, firemana, filalaovana ody ratsy sy ny sisa be da be. Fa raha maka rakorsy isika dia tena betsaka mihitsy izay asa nofo izay eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ny fiarahamonina sy ny tontolo iarahantsika miaina, izay manimba ny asa nofo ny resaka eto hoe manimba, manapodika, tsy mitondra vokatsoa ary mandrava zavatra be da be mihitsy, brise zavatra be da be mihitsy, surtout tsy idirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa par rapport amin'izay asa nofo izay nefa dia isika rehetra samy mahay an'izay. Ny conséquence ny vokany hoe ny asa nofo tokoa dia tsy mahasoa, manimba, manapodika, tsy mitondra vokatsoa eo amin'ny fiainana ary fantatsika rehetra ho antsika mpandalina ara-panahy fa tsy idirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Eo indrindra ny olana nefa fa izay le hoe fahafantarana sy fahalalana izay dia matetika mijanona fotsiny hoe malala fa ratsy ny asa nofo, mahafantatra fa manimba, miteraka fahasimbana sy ny sisa be da be, fa ilay nofontsika tsy à la hauteur ny izay fitandremana izay, tsy ao amin'ilay toe-po hoe mahatohitra n'izay filana ho amin'izay zavatra manimba izay manapaka amin'ny nofontsika. Ny antony dia tsotra be fotsiny, mampianatra ny soratra masina hoe atoloran'ny tenanareo atao fanatitra velona, dia satria tsy tanteraka tamin'ny fahafenony araka ny soratra masina sy tao anatin'ny asan'ny fanahy ilay fanoloran-tena, dia mijanona fotsiny ho fahalalana, connaissance be fotsiny hoe fantatro fa ratsy ny mijangajanga, fantatro fa ratsy ny fimamona sy ny fidorohana zava-mahadomelona, manimba izany sady miteraka voka-dratsy, manapotipotika zavatra be da be, fa noho ilay isika tsy nanolo tena feno arak'ilay hoe atoloran'ny tenanareo atao fanatitra velona teo, dia satria isika tsy nanolo tena feno tamin'i Jesosy Kristy, dia tsy manana hery hoentintsika manohatra an'izay asa nofo izay. Ka le izy raha ataoko rakorsy tsotra be zany ny fanazavana ny herin'ny filazon-tsara dia hoe manolo tena ho an'i Jesosy Kristy isika amin'ny fahafenony ao ambanin'ny fanetretenantsika. Andriamanitra tsy toa tsy miviole ny fotsika sy ny saitsika izy, fa rehefa risy lahatra isika, tsy misy condition, tsy misy zavatra manindry na balance na zavatra tahaka izany mahatonga antsika hanolo tena, fa dia risy lahatra tsotro zao fotsiny isika noho ny hoe iova amin'izay mody ny saitsika. Dia amin'izay fotoana izay mahita fity amin'Andriamanitra isika dia mampidina hery ao anatintsika izy, ny fanahy masin'ny avo indrindra mampidina hery ao anatintsika izy. Tsy mila exploit be zany, tsy misy zavatra hoe mipopoka be, fa midina ao anatintsika ny herin'ny fanahy masina satria isika nefa vonona hiala amin'ny ratsy fanoantsika ary hitodika amin'Andriamanitra, mody ny saitsika. Dia apartiran'izay ilay fanan'Andriamanitra tafatoetra ao anatintsika, na dia kely fotsiny ihany raha portion kely fotsiny ihany dia efa ampy hiandohantsika, satria io fanahy io no mitarika antsika ho amin'ny toetra manohitra ny asa nofo izay efa miariary sy hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandro, ary fantatsika fa manimba sy manapodika, miteraka fikorontanana be da be, indrindra tsy hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay le izy raha zavaiko tsotsotra. Rasoa.